Araka ny efa nampahafantariko aminao tato anatin' izao fampahalalam-baovao zao dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Carlton Anosy ny postra monnaie. Koa satria efa vonona ny sary momba izay dia andeha raha arahantsika avy hatrany izay. Zany Christian Marolany zavatra azoko entina dia resaka finance. Dia vao nanomboka naka ny posta koa dia nieritreritra hoe ahoana moa zany mametraka ao amin'ny poste io indray zavatra ngeza be révolutionnaire moa zany i président hoe mila zavatra révolutionnaire tsika. Dia efa malaza be moa zao ny resaka transfert monétaire, ny monnaie banking sy ny paiement rehetrarehetra en ligne électronique efa malaza be reny commerce reny tsika rehetrarehetra longa mampiasa an'izany dolodolo satria mba samy mividy entana amin'ireny site any andafy reny. Ny manahirana dia tsy manana moyen de paiement matanjaka tsara tsika eto Madagasikara rehefa tena dinihana satria les banques traditionnelles zany mbola tena traditionnel be ny asany amin'izay maha traditionnel anazy zay manao virement ianao mbola mila milahatra ela be mbola mampiasa taratasy marina hoe moderne kokory zareo fa rehefa tena dinihanao zany amin'izao fotoana zao amin'ny fihazakazahany teknolojia dia vetivety ihany reny zavatra reny dia tsy hisy ampiasa tsony. Inona ny antony tenenako anareo amin'izany? Amin'izao zany tsy notion na banque zany tsy tena mandeha tsony fa fintech no resahantsika zany hoe finance lié amina technologie de paiement, technologie de transfert. Izay nahatonga anay tonga dia eritreritra hoe ametraka postre monnaie ty. Les postre monnaie zany raha hitanareo amin'izao dia 3 en 1 izy io, produit 3 en 1. Ny voalohany dia fampiasaina mobile na reny smartphone reny afahana manao ny zavatra rehetra na paiement na transfert na paiement en ligne na zay zavatra rehetrarehetra azo anaovana ampiasana vola zany amin'izao fotoana izao. Ny faharoa manaraka an'izay dia tia misy an'ity le poketra ty, poketra électronique izy io nataonao hoe poketra ny anarany. Mapoketra anazy zany dia hitahirizana vola fa ny avantage io dia carte visa izy io, visa international dia afahanareo non seulement zany mitahiry vola fa manao paiement koa ary afahana manao paiement eran'izao tontolo zao na ny Miami nareo na ny Hong Kong na ny Tokyo. Io i poketra io dia afaka ampiasain'ny malagasy rehetrarehetra satria raha ohatra ka lafo dia lafo izy ireny any amin'ireo banky izay hitanareo zay banque commerciale ny ezaka mafy zany zay tao amin'ny postre fa postre manana client be dia be dia nikaratra io hipoketra io zany dia afaka ampiasaina mandritry ny 5 taona ary mila ariary fotsiny no alohan'ny mpanjifa amin'ny postre isam-bolana mila ary afaka ampiasaina izy io afaka chargena satria carte rechargeable zany izy io dia afaka chargenareo na amin'ny compte bancaire nareo na amin'ity crédit les crédits ny olona zay tsy manana compte any amin'ny banque dia afaka mandalo any amin'ny bureau de poste na zay olona ny reo société rehetrarehetra miara-miasa amin'ny poste dia mametraka vola ianao dia mahazo an'io dia chargena dia misy code zay dia tafiditra ao anatin'le poketra anao le izy. Ny avantage amin'le poketra dia rehefa very ny poketra anareo surtout ny vehivavy dia very ao dolodolo ny loko mena fa amin'ity kosa nareo zany amin'ity le carte ty dia tsy ho very mihitsy ny volanareo raha very ny poketra fa le poketra fotsiny very. Ka zay zavatra zay dia zava-dehibe mihitsy amin'ny tsika malagasy satria fantatrareo fa le fikirakiranan'le vola zany amin'izao manahirana be ary miteraka insécurité mihitsy. Dia ny ezaka lehibe nataonay ao amin'ny postre zany dia mba ahafahan'ny olona manana an'itony carte tony ary amin'ny vidiny dia mirary amin'izay fotoan'izay koa afaka makantinareo mameno an'ity raha mandeha any fianarantsony nareo ohatra tsy mila mitondra vola tsony fa ataonareo anatin'le poketra le vola. Ka araka ny teneniko anareo hoe raha very le poketra le vola tsy very satria misy code izy io. Afaka miteny amin'le olona mangalatra koa nareo raha misy manendaka eny an-dalana eny ka azon'olona poketra électronique.
dia raha ohatra ka tenenina reo hoe ameo anany kody afaka miteny tsara nareo hoe tena tsy tadidiko tsony fa ty za ororoanao fa meo ana aloha mipoketrako dia Ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Christian Ramarolamo no nitondra izay fanazavana momba ny postra Monnaie izay. Iverenantsika eo ihany ny vaovao iny rehefa